Vaovao politika kosa zava-dehibe ho an'ny DFP ny firosona amin'ilay dinika lehibe ho an'ny fanavotam-pirenena efa miomana fatratra ao amin'izany izy ireo ka isan'ny fiomanana ny fananganana ilay komity mpanomana. Nanangana comité préparatoire ny manana ny dinika lehibe ho an'ny fanavotam-pirenena ny avy eo amin'ny DFP omaly ary amin'ny herinandro avy io dia efa ho tonga eto resultena avy any amin'ny district andravina ny fomba natanterana ny dinika nasionaly. Le 6 le 7 janvier dia tonga eto ny solitena par district amin'ny tena andravina fomba fanatanterana ny dinika nasionaly. Zay zany zava-dehibe tapaka atao omaly. Omaly koa zay nanapa-kevitra fa atsangana le plateforme ny olom-pirenena miaro ny taniny sy ny fananana ka le faritra rehetrarehetra zay misy invasion étrangère io chinoise quelque forme que ce soit atsangana io plateforme amin'ny herinandro iantso mpanao gazety zay rehefa tonga eto zareo fa lasa phénomène national ty fietrehana ty partout ils sont partout any amin'ny tany zay tsy napoizina akory any fandrina ny tsara zaza zao fa fiansono le nitenen'ny maire tsara zaza reny zay zany zavatra navodeo anangana koa appel à la solidarité nationale zay amireo namaneny samborona tany Somaman zay lazaina fa hoe nakabasy nefa basy efa naverina any amin'ny hita le basy zao fa naverina any amin'ny gendarme le namaneny mbola tsy fisorona foana. Tokony ho tamin'ity herinandro ity moa no nanatanterahana ity dinika nasionaly ity saingina hemotra tamin'ny fotoana farany ny andinika ny fanovana ifotony mihitsy no antom-pisiny izao dinika nasionaly izao.